Betsaka ary tena betsaka ny kristianina izay mametram-panontaniana manao hoe nahoana efa mivavaka foana nefa tsy mety mahazo valim-bavaka mihitsy. Inona ary ny tena antony izay zavatra izay fiadanan'i Kristy ho aminao? Tsara aloha ho hamarina fa Andriamanitra izay tompontsika dia tena hoe mamaly vavaka tokoa. Fa misy ny zavatra tsy maintsy arahintsika, misy ny zavatra izay hoe tsy azontsika ialana mba hahazoana an'izay fahasoavana sy hahazoana an'izay valim-bavaka izay. Mety antony maro ihany koa mahatonga ny olona izay mahatsapa fa hoe tsy mahazo valim-bavaka mihitsy izy eo amin'ny fiainany. Voalohany amin'izany dia ratsy fangataka na ihany koa tsy mahay mangataka. Matetika isika io mieritreritra foana hoe mahafantatra zavatra mahasoa antsika isika, nefa tsy izay. Andriamanitra dia mahafantatra ny zavatra mety mahasoa antsika mihoatra ny isika izay tompon-tena. Ary izay ihany koa no tsy maintsy angatana ny fanahy masina amin'ny vavaka rehetra izay atao, ary manamafy izany ny Romanina 9:4 manao hoe manaraka izany ny fanahy koa no manohana ny fahalemensika, satria na izay vavaka tokony ataontsika aza tsy fantatsika. Faharoa izay antony mety tsy ahazoana ny valim-bavaka ihany koa dia ny miaina ao anatin'ny fahotana. Fantatsika rehetrarehetra fa ny fahotana dia efitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Raha ohatra ka tena miaina ao anatin'ny fahotana isika, tsy manana fandavan-tena, hiala ao anatin'ny fahazaran-dratsy, ao anatin'ny fahotana izay mamatotra antsika, dia mazava ho azy fa lavitra Andriamanitra isika. Rehefa lavitra Andriamanitra ary isika, dia inona ny valim-bavaka izay ho azo? Tsy misy. Ary mbola manamafy izany ihany koa ny Joany 5:1-3 manao hoe fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, fa izay manompo azy sy manao ny sitrapony no henoiny. Noho izany, raha ohatra ka mahafantatra ianao fa tsy mety mahazo valim-bavaka mihitsy, dia analizeo ny comportementanao. Inona ny toetranao tokony hovaina? Inona ny toetra izay tokony anananao tena hialana ary mba hahatonga anao anatona bebe kokoa an'Andriamanitra? Fahatelo ihany koa dia ny tsy fahaizana mamela heloka. Ny tsy fahaizana mamela heloka ny hafa dia anisan'ny sakana tsy ahazoana valim-bavaka, tsy ahazoana fahasoavana ihany koa. I Jesosy Kristy dia nampianatra ary niantso antsika mba hahay amela heloka ny hafa, mba ahafany Andriamanitra raintsika mamela heloka antsika ihany koa. Efatra, mila mahay mihaino ny valim-bavaka. I Andriamanitra dia miteny amin'ny alalan'ny teny, mety amin'ny alalan'ny olona, mety amin'ny alalan'ny nofy. Betsaka ny zavatra ahafahan'Andriamanitra mamaly vavaka antsika, ahafahan'Andriamanitra miresaka amintsika. Dia isika ihany koa dia mahaiza midiserne an'ilay hoe valim-bavaka, mahaiza mihaino, fa matetika isika io zany rehefa tsy hoe amin'ny façon hitiavantsika an'ilay valim-bavaka azo, dia mieritreritra foana hoe tsy mamaly vavaka Andriamanitra, nefa amin'ireny fotoana ireny efa mamaly antsika izy, fa isika tsy mahafantatra ny mihaino azy. Na ihany koa mody hoe manao be marenina, satria tsy arakaraky ny eritreretina ilay valim-bavaka, nefa araky n'ilay voalaza hoe Andriamanitra dia mahafantatra ny zavatra mahasoa antsika mihoatra isika tompon-tena. Tany ihany koa ny tsy fananana finoana, miahiahy foana amin'ny vavaka izay atao hoe tena amaly vavaka ve izy, tena hoe ho azoko ve zany zavatra izany, nefa i Jesosy efa nilaza tamintsika ihany koa hoe ninona ny zavatra izay angatanareo dia efa inoy hoe efa azonareo izay zavatra izay, nefa tsy manana finoana. Ary anisan'izany ihany koa ny tsy fananana faharetana. Isika rehefa ao anatin'ny fiainam-panahy, ao anatin'ny fiainana ara-pinoana, dia tsy maintsy manana faharetana. Nefa ny matetika isika dia tsy manana an'izay faharetana izay, dia rehefa tsy amin'ny fotoana tiantsika azahoana an'ilay valim-bavaka, dia lasa dia lazaina fa hoe Andriamanitra no tsy mamaly valim-bavaka. Tsy manana an'izay faharetana izay, nefa tsy izay. Andriamanitra mahafantatra fotoana tsara izay hoe amaliana ny vavaka izay ataonao. Mila manana faharetana, mila manana finoana, mila matoky an'Andriamanitra isika eo amin'ny vavaka izay asandratsika aminy. Ny farany dia mila manana reconnaissance, na hoe mila mahay mankasitraka.
matetika isika olombelona io dia tsy mba mahay mankasitraka mihitsy amin'ny fahasoavana izay efa nomen'Andriamanitra antsika. Eny, fa na io fahasalamana na io tombonandro izay omena antsika isan'andro io aza dia tsy mba hananantsika fankasitrahana ho azy fa himenmenina lava foana, hanome tsiny lava foana. Nefa n'izay zavatra izay dia anisan'ny mahatonga sakana tsy azahoana ny valim-bavaka. Noho izany mila manana ny fankasitrahana an'Andriamanitra amin'ireny izay zavatra rehetra izay efa nomenanao hatramin'izay sy ny zavatra rehetra izay mbola homenanao ihany koa, na zavatra tsara na zavatra ratsy. Mila mankasitraka, mila misaotra an'Andriamanitra isika. Izay voatonona izay rehefa hoe hitanao hoe efa nataonao, efa hitanao tokony azahoanao valim-bavaka, nefa mbola hitanao hoe manana sakana anao tsy mety tonga ny valim-bavaka anao, hidira fifadian-kanina. Atao vavaka arahana fifadian-kanina koa, fa aza mipetraka amin'izao fotsiny dia fiadanan'i Kristy ho amintsika tsirairay avy.